Amin'izay tontolo ny fampianarana izay dia isy fanovana ny rafim-pampianarana manomboka amin'ny taona 724. Mialohan'ny fampianarana izany dia efa mandeha ny fifanankalozan-kevitra samihafa manodidina izany fanovana izany. Nisy ny fihaonana tao amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo sekoly tsy miankina tamin'ity androany ity. Niona tamin'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny sekoly tsy miankina ny ministerany fanabeazam-pirenena io maranio tetsy amin'ny INFP tsy Mahamasina. Nanamarika amin'ny fotoana ny fifanankalozan-kevitra momba ny fanovana ny rafim-pampianarana araka ilay tetikasa fanatsarana amin'ny alalan'ny fampiarana ny plan sectoriel de l'éducation na PSE izay ho tanterahana amin'ny taona 724. Maromaro le point tena hodinenao misy point ohatra hoe mifandray amin'ny éducation nationale zany dia ny resaka vacances scolaires, calendrier scolaire, ni structuration c'est éducation fondamentale de 9 ans, j'ai dit tina petraka, on resaka langue pour le programme langue d'enseignement, on resaka réforme ni programme scolaire zany. Natao hifanaraka amin'ny fampianarana teknika ihany koa nefa ny fanovana ny rafim-pampianarana. Sy fanaraka asa zany hoe misy ihany koa fiovana amin'izao PSE zao plan sectoriel de l'éducation. Maro fa hoe ny enseignement de base sy ny collège dia akambana zany ho surtout nefa tafika sady eo zay proposition zany amin'izao fotoana zao hoe raha ohatra mizara 3 sous-cycle ny éducation fondamentale dia hita sahady zany ao amin'ny idirana amin'ny fin du deuxième sous-cycle efa miditra sahady ny fanarakasa zany dia amin'ny fin de troisième sous-cycle zany hoe ialana amin'ny éducation fondamentale zay dia tafiditra koa ny ministère zay sahady zay zany hoe atao zany hoe hanomezana fahaiza-manao compétence hoan'ireo mpianatra zay hoe fa tokony handeha hiasa zany. Tanjona amin'ny alalan'ny fametrahana ny politique sectorielle de l'éducation ny amolavolana mpianatra feno mahafeny fahalalana araka ny ilana azy ary mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mamaly ihany koa ny filan'ny sehatry ny asa.